Miavana milalo amin'ny tompo, ity no alady voalohany amin'ny alady 3 oktobra 2024. Alady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Alady izay andraisantsika aloha hevitra manao hoe norena amin'ny tompo amin'ny fanasany. Milohany hanazavana ny mofinaina sy zaran'izany amintsika dia mbola hivavaka isika. Misotranao zay raha eo fa menao ty alady voalohany amin'ny taona 2024 ty dia lalady fa 3 oktobra 2024. Koa manome zany tompo ny sakafo sa azo anay satria tsy ny mofo ihany mahavelona ny olona fa ny teny rehetra loko ny vavan'Andriamanitra. Vokiso ny teninao zay tompo manananay mihetsy faherezana amin'ny fanarahana anao indray mandritra volana oktobra 2024 ity. Amen. Ny anjara mofinaina ho any viavana ho antsika dia ny Exodosy 12:20 ka hatramin'ny 5:20. Exodosy 12:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nampalain'ny Mosesy lohan'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy: mandehana anareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoiny Pasika. Dia maka isopa ray fiana ka tsobohy amin'ny rà zay ao anatin'ny bakoly, ary rà zay ao anatin'ny bakoly dia aneteno amin'ny taotam-paharavarana sy ny tolàna roa, ary aza misy mivoaka eo am-baravarany tranonareo avy ianareo ambara-pahamaran'ny andro. Fa Jehova andeha hamelo ny Egiptianina, ary mahita ny rà eo amin'ny taotam-baravarana sy ny tolàna roa Jehova dia andalo ny varavarana izy ka tsy avena niditra ao tranonareo hamela anareo ny mpandrikana. Ary tandrina zany zavatra anareo ho lalàna ho anareo sy ho amin'ny taranak'ireo manakizay rehefa tonga any amin'ny tany zay ny Jehova anareo arak'izay nolazainy ianareo dia tanemo zany fanompony zany, raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona n'anton'izao fanompona ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe zao dia famonoana ny Pasika Jehova zay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta, raha namely ny Egyptiana izy ka namonjy ny tao an-tranontsika. Dia nitondra ny olona ka nivavaka, dia niompika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao zany araka izay nandininy Jehova any Mosesy sy Arona no nataony. Ary no namatonany Jehova namono lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatrany amin'ny lamatoan'ny Farao sy mipetraka teo ambonin'ny seza fiandanana, ka hatramin'ny lamatoan'ny babo zay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voaloateraky ny biby fiompy rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Teto amin'ity lahatsoratra masina ity dia nidiran-doza ny firenena Egyptiana. Nidiran-doza ny firenena Egyptiana, fa ny zanak'Israely kosa hafa-doza. Ny zanak'Israely hafa-doza satria nanaiky natanteraka ny famonoana ny Pasika, vonoiny ny Pasika zay niafatra ho an'ny fokom-pirenen'ny Israely rehetra, vonoiny ny Pasika. Ny Pasika ravarana dia famonoana ilay zanak'ondry tsy misy klemy, ary nalaina angany dia natetina ny taotam-baravarana sy ny tolam-baravarana roa. Tsaroana amin'izany ny Jesosy Kristy zay nandatsaka ny rà. Azay ny mpandity zay fa io azo fijaliana io dia azo nosondra, azo nosondra. Ka zay rehetra nanaiky nanao zany tamin'ny tolam-baravarana sy taotam-baravarany dia nirendosy rehefa nadalo ny anjelim-pandingana, nandalo ny anjelim-pandingana. Ny zanak'Israely dia nanahaka zany atsaka ny sandarana, koa avotra tamin'izay fa ny Egyptianina kosa hatramin'ny lamatoa tamin'ny mipetraka teo ambonin'ny seza fiandanana amin'ny Farao, ka hatramin'ny lamatoa ny babo zay tao an-tranomaizina sy ny voaloateraky ny biby fiompy rehetra dia maty avokoa. Fa ny zanak'Israely no afaka tamin'izany. Zany ny famonoana ny Pasika Jehova. Nandalo ny tranon'ny zanak'Egypta, nandalo ny zanak'Israely tany Egypta Jehova,
fanamely ny Egyptianina kosa. Hitantsika zany eo amin'ny 1:20. Zao dia famonoana amin'ny Pasika Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta, raha namely ny Egyptianina izy ka namonjy ny tao atramintsika. Namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao atramintsika. Ny tompo ry havana dia mamely izay rehetra tsy makato azy, fa manavitra kosa izay makato azy. Fa amin'ity andro an'ity andaontsika anaiky an'i Kristy, ilay Pasika ho antsika, Pasika fanavotana ho antsika, izay mahay manavitra antsika ho amin'ny fahafatesana, fa manotra antsika ho amin'ny fiainana dia fiainam-baovao. Ko amin'ity andro an'ity manikenao an'ilay Jesosy Kristy, Pasika ho antsika, izay nivonoana ho avitra no faotantsika, tsy faotantsika tamin'ny lasa ihany, faotantsika mandaka ankehitriny, amin'ny faotantsika mbola mety ataontsika amboavitra, satria ny olona dia mpanoto, tia mamokatra faotana, ozinona mpamokatra faotana ozy izy ilay mpandika iray izay, ka io anatrehan'izay iza no afaka anao amin'izao faotana misy anao zany? Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy, fa raha mino azy ianao dia izy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny faotana izao tontolo izao. Amen. Misaotra anao izay raha io fa Jesosy Kristy tokoa ilay zanak'ondry tsy misy klema, ilay zanak'ondry ny Pasika sy vonoina sy nandasaka ny rany ho avitra no faotanay ary tsy ho anay ihany fa amin'izao tontolo izao. Ataovy mino zany zay, ataovy mitoetra amin'izany ny fiainanay manontolo, ka tonga anay tsy ekeka intsony fa anontena tena ho anao isan'andro anandro, fa ka namonjamozay fa anao no manana ny teny fiainana manak'izay. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe anay izay nan-danitra, mamasina ny anaranao, ny tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sikaponao, ity tany tahaka ny an-danitra, mena ny anina sahazo anay amin'ny mamelany elokay tahaka namelana izy milika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tontolo zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasiny zao aiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay amin'ny Kristy, efa niaritra fahoriana vetivety anareo any, dia izy no antanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mirena tsara amin'ny Kristy, ilay Pasika ho antsika, maty Kristy, no vonoina Pasika ho antsika, izy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny faotany izao tontolo izao. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay manak'izay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.